fanasokajina laharana classement napetraky ny reporter sans frontières tamin'ity taona ity fa 20 i Madagasikara tamin'ny taona 2012 no nisy fanasokajina farany na classement efatra amby 20 Madagasikara tamin'izay tamin'ity fa 20 ino nandremato ministra ny hoe azona ho anazavana an'izay hoe manao ahoana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety eto amintsika eto Madagasikara amin'ny akabe raha tarafina avy amin'io classement ny RSF ny mariako voalohany aloha dia matsikaiky mampiomehy izy ny tanora fa misy namana mpanao gazety vitsivitsy androany rehefa nitatitra ny vaovao io dia nanao lohateny lehibe mihitsy dia hoe tsikidikidina ny kodidio izy le resaka fahafahan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara amin'ny teny frantsay moa hoe dégringole izy filazatra mitsinginigidina mihitsy nitika an'izay mivarina nefa nefa jerevana ilay izy tao amin'ny toerana fa 4 niembotra tao amin'ny toerana fa 7 zany niembotra 4 toerana 4 place zany dia niembotra aloha zany ilay izy fa tsy nitsingidigidina raha fijery azy zany fa ny tokony ho fantatro ny beso maro dia indrindrindra tokony ho fantatro reo namandreo mety fantany fa ininy tsy fantarina fa anakoroangeny fototra hitsarany ny reporter sans frontières ny momba an'izany fahafahan'ny asa fanaovan-gazety amin'ny firenena anankiray zany ny voalohany dia jereny hoe inona daholo no ataon'ny fanjakana amin'io fahafahan'ny asa fanaovan-gazety io izay mety sanatrian'izany hipahambana zany fahafahana zany dia ny faharoa ary mba ahoana ny fampiarany ny mpanao gazety an'izany fahafahan'ny asa fanaovan-gazety zany zay critère moa filaza zay miteny frantsay zay teboka anankiroa zay no iteheran'le reporter sans frontières anaovany an'ilay fisokajiana zany efa tamin'ny taona 10 efa fantatsika rehetrarehetra fa hoe misy hainao manjery tsy miankina tsy ara-dalàna nidina teto Madagasikara satria tsy ara-dalàna tamin'ny taona 10 ary efa nidy ireo zavatra reo zany no tonga teto amin'ny toerana maministra ny tenako tamin'izay fotoana zay ary nitazona fotsiny fampiarana ny lalàna hoe tsy misokatra reto satria tsy manara-dalàna dia tamin'izany fotoana nanidinan'ireo hainao manjery tsy miankina tsy ara-dalànareo no rehefa nivoaka ny note namen'ny reporter sans frontières dia nahazo nefa nisika laharana tena nandroso be tany amin'ny 700 antsika tamin'ny 12 amin'ny 7 tamin'ny 12 tsika tafakatra tany amin'ny 12 tafakatra tany amin'ny 420 zany hoe nanao tsambikina be mihitsy any amin'ny 60 place any zany zay zany ny zava-misy ankehitriny zany rehefa nijerevana ho an'ny mpanao gazety matianina dia tokony mijery manana site web ny reporter sans frontières io dia tokony mijery eo hoe inona zany ny antoantony mahatonga an'izany niembotra toerana 4 zany raha jerevana io ny site web n'izy io dia le raharaha Free FM ny tena mipahanao raha Free FM sy ny nandanan'ny mpanao gazety Free FM teneniny fitsarana teny zay nitorohin'olona tsotra azy tsisy idiran'ny fanjakana tsisy idiran'ny ministera serasera no zany fantaniana mipetraka mazay tena malala-tsaina sy tena hoe mijery mitombona ny zava-misy ny ministera serasera zay tsy nanao ininona ve natonga an'le fa naotiny fa ny fahalalàn'ny fanaovan-gazety niembotra 4 toerana sa misy sokajina mpanao gazety vitsivitsy zay izy ihany manao ny fiara-pefy sy ny tsy manara-dalàna dia nanraisin'ny reporter sans frontières koa zay ka nampivarimbarina an'ilay laharana avany amin'ny 420 mandeha any amin'ny 720 samy mba manetry tena mba mandinika fa tsy faly anjamba amin'ny fotsiny noho ny fialonana sy ny tsy fitiavana dia ale anenjinenjika olona amin'ny zavatra tsy mitombona